avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao ny vaovao. Lombonanana ny vahoaka malagasy ka tsy tia zava-boribory manoloana ny fitantanana ny firenena. Mila vokatra mivaingana ary mitohy fa tsy vonjy tavanandro toy ny teo aloha. Mpamily sy mpandeha miisa roa no naratra mafy voavely Vodibasy nandritra ny fanafihana taksi Brosy tamin'ny lalam-pirenena faha-efatra tao amin'ny Fokotany Ambala ny Janakombo ny maraina teo. Tsisy intsony gabraraka amin'ny fandaniana ny volam-panjakana, tsy andeferana ny kolikoly, irosona ny fanarena na ara-toekarena, isan'ny vina mpitondra hoy ireo tompon'andraikitra ny ministera ny roso tamin'ny famindram-pitantanana androany. Niala tao amin'ny vovonana firaisan-kina ny antoko tiako i Madagasikara araka ny fanambarana androany, noho ny fahavitan'ireo fividianana ny voalaza ho anton'izay. Any velany nidina an-dalambe nanao fihetsiketsehany ponina tao amin'ny fahavelan'ny Rio de Janeiro androany, nitaky fanazavana sy fanadiadiana mikasika ny hetsika nataon'ny polisy izay nahafatesana olona tsy latsaky ny 7 ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampiralamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Aterina ny araba tompokilasy tombovavy manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha nokafana ny fiarana. Leombonanana ny vahoaka malagasy ka tsy tia zava-boribory manoloana ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Mila vokatra mivaingana ary mitohy fa tsy vonjy tavanandro toy ny teo aloha. Isan'izany ny fampiarana ny tany tan-dalàna. Misy ny finiavam-pitondra amin'izao fotoana sy ny asa efa natomboka momizay fa ny ilaina amin'ny fitohizany sy ny fametrahany io tany tan-dalàna io amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra. Ny irairaina nantsoantsona teto amin'ity firenena ity izany tan-dalàna izany nandritra ny taona maro. Izay nitondra samy nanonona sy namerimberina an'izany avokoa fa teo amin'ilay fampiarana azy samy nanadino sy nanan-kipo maso fa nanohy ny lalan-dririnina. Nanampiatra ihany fa tamin'ny ampahany ka ireo izay tsy mitovy firehana politika rehefa tratra amin'ny raharaha mety tsy ho ara-dalàna, aingana ny fivoahan'ny didy sy ny sasy samihafa. Fitondrana vaovao zao no eto fanovana hoy ny hirahira tena kianja ka iova tokoa ve ilay tan-dalàna mitindra mitoraka ity sa ho saritsary ny toy ny tany aloha. Io no fanontaniana an-tsain'ny maro ary ho voavaly miandalana satria samy hotsarain'ny tantareto ny tsirairay na ny mpitondra na ny hoentina. Raha tato anatin'izay andro vitsy izay aloha to mahavelombolo, to tsy misangy, to tena sary vonina ampiatra ilay tan-dalàna ilay fitondrana tary ny kolonely Mikael Randrianirina. Sationany amin'izany ny fanesorana ny zopiraneny Andry Rajoelina. Eo ihany koa ny momba ireo fitaovana sy fananam-panjakana hotsirihana sy ampiasaina araka ny tokony ho izy. Ankoatra ny fitsirihana ny fitantanana eny anivon'ireo departemanta ministerialisany tokony araka ny fanambaran'ny Prime Ministre Heritsalamy Marajaonarivelo. Santionany ihany ireo raha ny fanapahana noraisina tao anatin'izay andro vitsivitsy maromaro izay fa atarafana fa tao tena anao misy ilay fahavinonana. Ny andrasana ny fitohizana mandritra ny fotoana maharitra indrindra tsy ho amin'izao teteza mety izao ihany fa olovaina sy ho ampiarina izay mpitondra voavidim-bahoaka manaraka eo amin'ny fotoana mahamety azy. Fametrahana ny tan-dalàna ka ho isiakony izany harem-pirenena naondrana tamin'ny fomba tsy manara-dalàna izany. Fametrahana ny tan-dalàna ka izy fepetra ho raisina amin'ireny asa-panjakana ny tanterahana tsy araka ny tokony ho izy ireny. Fampiarana ny tan-dalàna ka amin'ny sehatra rehetra no ampiarana izany ary tsy fidianana antoko, firehana, fiaviana, arena sy ny maro samihafa. Fametrahana ny tan-dalàna sy ny fanajana ny lalàna izay tsy andraikitry ny mpitondra ihany anefa, tsy andraikitry ny Prime Ministra sy ny Ministra ihany fa andraikitry ny rehetra na mpiasa-panjakana io na amin'ny sehatra tsy miankina na miasa na tsy, izany hoe ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa. Mora resana nefa izany fa ny fampiarana azy no asa araka ny fomba fiteny.
na izany azo atomboka amin'ny kely indrindra atomboka amin'ny sambatan'olona toy ny hoe tsy andao vola ambony ampanga itsony rehefa miditra birao manomboka amin'ny birao pokotany izany hatramin'ireo lapam-panjakana tsy andao vola ambony ampanga fa ihany koa miezaka manaja ny fotoana voatondro ny lalàna voatondro sy ny fipetrapetraka ohatra amin'izany rehefa 3 andro ny faharetan'ny fikarakarana antonta-taratasy 3 andro na 4 andro mialohan'ny ilanao azy no tokony hikarakarana sy anateran'izany eo ihany koa ohatra ireo mpamily rehefa 5 ny olona zakan'ny fiara sy voalazan'ny lalàna 5 ihany no tokony olona hoentina fa tsy mihoatra toy izay ihany koa ny entana santionandreo fanondra malagasy amin'ny andavanandro ireo izay azo atao tsara ny miala aminy tsy andrasana andrakoto tsy andrasana fotoana rehefa ny maronisa no manao ny tsara takona ny ratsy ary omenatra ka anaraty isafidy ny anao ny tsara ihany koa miresaka izay tany-tandalana izay ihany isan'ny nanaitra sy nanamarika ilay fanambarany ministry ny fitsarana vaovao ny famerenana ireo vola azo tamin'ny tsirariny tamin'ny fomba tsy nanara-dalàna izay voalaza fa mitentina $10 miliara izany hoe 540 sy 4 alina ariary dia samy miandry maniry sy manantena ao ny mitondram-bavaka mihitsy ho fanatanterahana izany 540 sy 4 alina miliara ariary hiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana hositrahany vahoaka malagasy raha izay fampandrosoana ho amin'le hoe ny hôpitaly sy ny fianarana ho gratuit ny lalana ho tsara be ny terrain homologué sa mbola ho nofo ve izay matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao mikasika an'izay tan-dalàna ho any androany fa tsy hisy intsony ny gabraraka eo amin'ny fandaniana ny volam-panjakana tsy andeferina ny kolokolo sy ny lafiny ara-tsosialy mponina irosoana ihany koa ny fanarena ny ara-toekarena ireo no isan'ny aviana mpitondra fanjakana ho ireo tompona andraikitra ny ministera ny roso tamin'ny famindra-pitany tanana tamin'ity androan'ity Daniela Minosono mitaritra ny antsiprian'izay efa nalefa teny amin'ny anteny miram-pirenena androany PLFI 2026 na ny volavolan-dalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana ho antoana 2022 mba ho ara-potoana hafariny parlemanta mandinika izany ho ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena vaovao ny dokotera Ramiarson Herinjatovo. Ny PLFI dia misy procédure rana izy io fanomanana an'io dia miainga avy any amin'ny volana mars ny fanombohany misy étape maromaro anatin'ilay izy dia tonga zany tokony vita zany izy dia amin'ny mois de octobre any hoe efa nandeha zany le processus nidikan'izay fa na izany naty zany dia tsy maintsy zany mijerena koa zany hoe ahoana no ampidirana ny vision vaovao any Andriamatofiloha sy ny hoe aspiration zany zany hoe zavatra takim-ponina zany ao amin'ny fanovana dia nampidirinao zany le izy amin'ny fotoana izay kanefa izao tadidio tsika zany mbola anao loi de finance rectificative amin'ny mois de juillet no zany mbola mana fotoana zany tsika anatsarana anazy ary fahatena zava-dehibe dia ty hoe nampidirina ara-potoana zany izy any amin'ny assemblée nationale satria mba hahafana zany tena isy tokoa le adihevitra zany eo misongavam-bahoaka satria misongavam-bahoaka zany ny tena mivahoaka tsy maintsy isy ny loi de finance rectificative na ny lalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana nasipantsiana ho antoana 2022 ity fifamindra-pitantanana ity izay ny sekretera jeneraly ny ministra teo aloha no nanatanteraka izany niaraka tamin'ny ministra vaovao fa tsy tonga nanatrika izany ny ministra teo aloha Rabarniry Narson Atsimbelorindra izay tsy eto Madagasikara raha nitatitra trany ankilany tsy ovy ity reriny hanome ny kalitaony fanabeazana mendrika fa mila ezaka maro lafy amin'ireo mpisehatra rehetra izany noho ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Tompoko lahy sy tompoko vavy ny programma ny fitondrana ankehitriny izay fisitrahana fanabeazana tsara kalitao sy mendrika dia mitaky asa maro lafy avy amintsika mpiara-miasa rehetra koa miantso atsika ao hifanome tanana hifanampy hifanohana amin'ny fanatrarana izay fanampy izay. Tsy manana eritreritra ny tsoaka ny Madagasikara ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha ho ity farany manoloana ilay IST na didy tsy fahafahana mivoaka ivelan'ny Madagasikara izay nivoaka mikasika n'ity farany. Ankoatra izay nafapana ihany koa ny fifamindra-pitantanana teo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka maro tamin'ireo mpiasa nanotrona no norakoraka amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka teo aloha ary nambaran'izy ireo fa ny antso izay nataony ity farany no anton'izany. Na izany totosany fifamindra-pitantanana teo amin'ny rotonta ary nilazany ny ministra vaovao fa isalara-pameana ny famahana ny olona ny ireo mpiasa. Singanina manokana ny avancement, ny replacement, ny affectation tsy ara-jariny.
Ankoatra ny fotoana nomana isika izao, ilaina ny fiomanana manokana ny amin'ny ady amin'ny aretina mifindra sy ny fisorohana ny valanaretina rehetra. Ny teny faneva entiko amin'izao fitantanana ny ministera izao dia tsotra. Miasa miaraka ho an'ny fanovana, manasitrana ny firenena. Tokony akalesina tamin'ny fitondrana sy ny fitantanana teo aloha ireo minitra isan-tokony, isy ny vokatra azo tsapahitanana ho ireo mpiasa teo anivon'ny ministera maro samihafa androany. Fa tsy tokony soratra ao anatiny volavolan-dalàna amin'ny feny fitantanam-bola mpanjakany intsony manomboka amin'ny LFI 2024 an carburant ho an'ireo cadre eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny toe-karena. Ny sendikany mpiasa teo anivon'ny ity ministera ity androany, izy ireo izay miantso ny solombavam-bahoaka sy ny governemanta handray andraikitra manoloan'izay fanadihadiana. Natao vola autorisé hatramin'izay ny loi de finance na ny volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bola ho an'ny cadre sasany teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena ho ny sendikan'ireo mpiasa eo anivon'ny ity ministera ity. Antony anovan'izy ireo antsoavo amin'ireo solombavam-bahoaka tsirairay avy, andinika ny lalàna mifeny teti-bola-mpanjakana na ny LFI 2026. Hatramin'izay tsy mampaninona miteny an'izany, misy hatramina carburant mitetina 4 lavitrisy ariary, ny sasany misy 3 faingo 4 lavitrisy ariary, ny sasany misy 3 lavitrisy ariary, dia verina fa tsy tokony isoratra ny anatin'ny volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bola itsony zany, fa raha mbola misy zany dia ho ahotsanay, satria ny antony fanovana ny tediavintsika tsy natao hampanakarena olona vitsivitsy ny volam-bahoaka ka hoe amin'ny alalana loi de finance ny alokalofana dia miliardera vetivety an'ireny tompona andraiky mpanjakany ireny. Dia eto zany zay dia miantso, ary mbola miantso ny tompona andraikitra na ny eo anivon'ny gouvernemanta, satria ny fitondram-panjakana zany na gouvernemanta na présidence, satria ny validena omaly ilay projet de loi de finance raha ny tamin'ny 2025 ny teneniko teo zay, ka raha mbola hitovy amin'izay ny amin'ity 2026 ity dia efa miteny zany zay fa tsy ho complicenareo ary ho dénoncenay izay zavatra zay, fa aza tao mbola hitanay ao anatin'ny budget d'exécution ny loi de finance. Oharina tamin'ireo ministera hafa, isan'ny ministera namahary ny Mamindra-Vatomanga sy nanovana ny mpimamba ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena. Ohatra amin'izany ny raharaha prise en charge izay lasa hopitaly tsy miankina indray no nandray an-tanana azy. Eo ihany koa ny famoaham-bola na teo amin'ny setry ny fandoavan-ketra izany, na teny anivo ny fahadiseranana. Tranga izay tokony nanovana fanadihadiana lalina ary antsony izy ireo ny tompona andraikitra isan-tsokajiny. Ny antony anaovanay an'izao conférence de presse zao zany dia tsotra hoe miantso izahay ny ministra izay voatendry, izay arabaina dia melo ihany ao anatin'izay fanendrena azy izay, mba hijery an'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra na DG zany na directeur izay compliceny zany fanaovana tantely afa-drakotra amin'ny ministeran'ny finance zany, mba ho anatombontsoan'olo tokana, mba andray an'ilay resantsika hoe tolérance zéro, mba tsisy hiverina tsony redoublement zéro, satria ny antony dia anisan'ny nanimba ny firenetsika ireo olona ireo. Ka eto zay manao antso avy ihany koa, tsy ho an'ny ministra irery ihany, fa henonay be dia be amin'ireo olona ireo no mandeha makeny amin'ny eny avoloa na keny amin'ny kapisaty izay mitady an'izay mbola hijanonana eo amin'ny toerana izay, dia efa mameno fampitandremana ho an'ireo izay sady manolo-tsaina ihany koa ho an'ny tompona andraiky mpanjakana mba tsy ho voafitaky ny fiovaovana zay palitao zay, satria olona nanimba any ministera ireo olona ireo. Araka izany, nanao fanambarana mpamoaka androany ny mpiasan'ny Stat, administrateur de services financiers, Saint-Pidou, agent de l'impôt mivondrona ao anatin'ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ity ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena ity.
Isan'ny vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity alina ity, ny alina tao anatin'ny vovonana firaisan-kina ny antoko tiako i Madagasikara araka ny fanambarana navoaka an'izy ireo androany. Noho ny fahavitan'ireo fifidianana no voalaza fa anton'izay fifandrifian-javatra ve ho ny mpanara-bavao nahazo toerana tao amin'ny gouvernemanta sy tao amin'ny Abraomatry ny anteny mera-pirenena dia izao mitsahatra amin'ny mampikambana azao ny antoko tiako i Madagasikara andao rahantsika ny antsiprian'izay. Taorin'ny fahatanterahany fifidianana solombavambahoaka farany teo izay antony nananganana vonjomaika ny vovonana firaisan-kina mitsatra mampikambana azy ao anatin'ny vovonana firaisan-kina nanomboka androany ny antoko tiako i Madagasikara araka ny taratasy navoakan'izy ireo nosoniavy ny filoha nasionaly ny antoko TIM. Noho izy ireo efa tsy mpanohitra itsony ihany koa no isan'ny antony hoy Fidèle Razarapira solombavambahoaka mpikambana eo anivon'ny antoko TIM raha nitondra fanazavana momba io androany. Fabriesaka tamin'ny filohan'ny antoko tamin'ny maraina manodidina ny fanapa-kevitra izay ndraisina aty everiko fa tsara toerana hitondra le fanazavana. Ny vovonana firaisan-kina dia natsangana hiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka. Ka rehefa miatrika fifidianana solombavambahoaka ianao zany dia miteny mialoha izahay dia ho opposition parlementaire, zany hoe rehefa lany ianao zany dia mpanohitra. Dia tsy mitombona intsony zany le mampanohitra ny firaisan-kina ato anaty ny anteny mera-pirenena fa lasa mpanohana fanjakana ndray zany satria ny filoha lefitra fahafito izay an'ny fanoherana efa lasa izy indray no filohan'ny androm-panjakana mpanao lalàna ny anteny mera-pirenena. Satria le vovonana firaisan-kina nananganana anazy dia mpanohitra an'le fitondrana tamin'ny Ngiahy Andry Rajoelina mbola président de la République. Efa raha vao automatika ny firaisan-kina taorian'ny fahavitahan'ny fifidianana hoy Sitendra Andrena Soloniaiko filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina. Dimy izahay no nanangana an'le firaisan-kina dia izahay sy président Marc Ravalomanana no co-président amin'io firaisan-kina io dia resaka élection io. Élection ny natao tamin'ny députation iny dia élection ny communal. Ka fefa vita zay ny élection ka na nisy niala na tsy nisy niala zavatra fifarava firaisan-kina satria zay no fifanarahana natao amin'io élection io ihany. Ka tsy dia ilaina akory no miteny hoe zahay prositeny fa ao firaisan-kina na miala na izahay TIM ao firaisan-kina na miala. Notsindriny filohan'ny anteny mera-pirenena fa mazava ny voalazan'ny lalàna momba ireo vondrona parlementaire tokony samy hanaja izany ny antoko sy ny vondrona rehetra. Ny raha tokony ho izy zany ary mipetraka zay zavatra zay ny firaisan-kina mera dia mipetraka. Ny firaisan-kina lany ny solombavambahoaka lany tao anatin'ny firaisan-kina dia mipetraka izy. Fa raha ohatra kosa le solombavambahoaka miteny hoe zahay hiala ato amin'ny firaisan-kina dia mitovy amin'ireo irimara ireo. Niala tao anatin'ny irimara zareo dia lasa indépendant. Dia tsy afaka miditra amin'ny antoko izy. Zay zavatra zay. Fa za moa fefa nanontany any ACC fefa lasa ny taratasy hoe afaka manao groupe parlementaire manokana fa indépendant. Ka raha ohatra ka tsy ampy 50 zany ny isan'ny député sisa tavela ao firaisan-kina dia mazava ho azy fa rava kosa ny groupe parlementaire ny firaisan-kina. Fa raha ny fanarahana zao tsisy lany tamin'ny anaran'ny prositeny teo, tsisy lany tamin'ny anaran'ny TIM teo. Araka izany isy fiovanana eo anivon'ny vondrona parlementaire eo anivon'ny androm-panjakana ity manoloha ny fanapa-kevitra niraisy ny antoko TIM io raha tsy mahafeno ny fehitrisa 10 ireo solombavambahoaka sisa tavela ao anatin'izay firaisan-kina izay. Zony ny antoko tsiraray ny miala ao anatin'ny vovonana misy azy na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona fa ny mampametra-panontaniana ny mpanara-bavao fifandrofian-javatra ihany ve nitsangana ny gouvernemanta nahazo toerana misy ministra fantatry ny rehetra fampikambana eo anivon'ny antoko TIM ao anatin'izany izay tsy iray fa maromaro. Avy eo tsy ampy 420 ora taorian'ny fahazahoana toerana teo anivon'ny Promaritry ny anteny mera-pirenena raha tsy ilaza fa tsy ny filoha lefitry ny faritany Antananarivo, Toamasina, ny Kestora, ny Pampakateny izay olony antoko TIM ihany koa vita ny fametrahan'ireo olona tamin'ireo andraikitra samihafa ireo niala tao anatin'ny vovonana firaisan-kina tamin'ny fomba ofisialy ny antoko TIM.
fifandrifinjavatra ihany ve hoy ny mpanara-baovao ary efa nahafantatra mialoha ity fanapahana ity ihany koa ve ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny vovonana firaisan-kina. Niala tamin'ny firaisan-kina araka izany ny antoko tiako Madagasikara fa natsahatra tamin'ny asany ihany koa ireo gouvernoura amin'ny faritra rehetra. Eto Madagasikara nanomboka omaly raha nitapaka tao anatin'ny filakevitra minisitra. Tsy tokony hijanona amin'ny fampiatoana sy didimpanjakana manafoana ny fanendrena fa mila nokafana fanadihadiana sy andraisana fepetra ireo gouvernoura tsy nanara-dalàna ireo solombavam-bahoaka tamin'ity andro an'ity. Nangatoavana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny didimpanjakana manafoana ny fanendrena ireo gouvernoura eny anivon'ny faritra 320. Tsy tokony ato amin'ny asany fotsiny fa hanokafana fanadihadiana izy ireny ho ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka ny faratsio. Ny ankamaroany izay saika maloto amin'ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna raha ny fanazavana. Maninona no niraisina voalohany ny gouvernoura aloha pof miala misy dika be dia be eo ary fantatry eo anivon'ny président Mikael zany hoe tenareo aloha ny zavatra anisany anankiray rafitra tsy mahomby eto amin'ny firenena. Zany gouvernoura zany dia olona tokony manana tsy hoe tena fahavononana fa tsy olona andeha angoro-karena angorona tanin'olona zany tany any afaratsio alaina ao anatin'ilay izy alainy gouvernoura mena an'izay namanamana sy mena ny akamakama rehetrarehetra ao anatin'ilay zany tsy ekena ny zavatra tena angatahana voalohany indrindra dia hoe tsy niala fotsiny aloha dia petrapetraka fotsiny ihany angingina dia milamindamina fotsiny any ambadika any fa ny anaovana fanadihadiana amin'ny zavatra rehetra na fitantanana ara-bola na ara-pitaovana fa tady io tsara fa tao anatin'izany faritra zany ange tena misy amin'ireo fitaovana izay volam-bahoaka no vidana azy ireo engin tractopelle niveleuse sy ireo benindreo dia tena ampanofan'ny gouvernoura andeha anaovana lala any amin'ny lalam-pirenena fahafito hoe hita tazana amin'izany any amin'ireny karazana asana entreprise matanjaka izay ataontsika eo amin'ny tsenam-barotra ireny dia ampanofana fa ny lalana any amin'ny districta dia taraiky eo aleo aloha atao mangarahara ny zavatra misy fa tokony tsisy hoafabela fa tokony alefa aloha ny fanadihadiana rehetra aloha. Sekretera Jeneraly araka izany no miandraikitra vonjy-maika ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny faritra tsirairay mandra-piandra ny fanapa-kevitra vaovao ny gouvernemanta andrasana ny hoe hanao ahoana ny ho filaharan'ireo fifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena eo ihany koa ny momba ireo rafitra isan'ny tokony mikarakara ny fifidianana ary ho isan'izany fifidianana izany ve ny an'ny lehibe ny faritra iandraikitra ny fampandrosoana isan'ny paritra araka ny lalàna. Mikasika ny rarama amin'ny Ravatomanga tsy amin'ny nosy Maurice amin'izao fotoana izao. Voasambotra tao amin'ny nosy Maurice androany Junaid Fakim komisera ny FCC teo aloha. Ny tenan'izay nametra-pialana ny alahady lasa teo rehefa voasaringotra tamin'ny rarama amin'ny Ravatomanga. Ankoatr'izay mpitsabo Mauriciana miisa 4 no nilaza androany fa manana olana amin'ny fo imamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao. Hentsora Soarimalala. Nosamborina androany tany amin'ny nosy Maurice ny komisera ny FCC teo aloha Junaid Fakim raha ny vaovao avy any an-toerana io arivo io namoaka ny défi média fanentina any amin'ny hôpital Victoria ny tenany nandidiny famindrana azy any amin'ny hôpital Victoria ny mpitsara mba hanaovana fanadihadiana ara-pitsaboana hojeren'ny mpitsabo avy amin'ny fanjakana izy miaraka amin'ny dokotera ny manokana raha tsy ahivana efa nametra-pialana tamin'ny alahady lasa teo ny tenany rehefa voatonontonona ho ny fandray tamin'ny ekipa ny Ravatomanga ankoatr'izay mpitsabo miisa 4 eo anivon'ny ministra ny fahasalamana ao Maurice Ankono nanamafy androany fa manana olana amin'ny resaka fo imamy Ravatomanga ary nambarana izy ireo fa marary ity pandraraha ity. Ny tenany izay andro maromaro izao no nahiditra ao hôpitaly tamina klinika iray ao Maurice. Mora ny miteny hoe manana olana amin'ny fo mba hialanina amin'ireo fametraha-panontaniana ho ny praiministra ao Maurice ka antony nandefasany ireo mpitsabo 4 ireo nanamarina ny toe-pahasalamana imamy Ravatomanga mihamafana hatrany ny toe-drara ao Maurice raha tsy ahivana vao omaly no naverina nahiditra ponja indray Nazarbeki izay voapanga ho prêtre-kombakomba amin'ny imamy Ravatomanga amin'ny raharaha famotsim-bola andaniny nametraka fitoriana teo anivony fitsarana tapony ao Maurice imamy Ravatomanga tamin'ny alalan'ny mpisolo vava anafoanana ny didy fanagiazana ny fananany. Miazakazaka misy fivoarana isan'ora ny fanadihadiana momba ny imamy Ravatomanga atsy amin'ny nosy Maurice raha mbola endrasana izay fipetra ho raisy ny fitondram-panjakana malagasy sy ireo rafi-pitsarana isan'ambaratonga ny voakasika ity raharaha ity. Nitrangana fanafiana taxi Brosy maraina teo tamin'ny lalam-pirenena fa 4 teo amin'ny tetezany Jakoba atao amin'ny Fokotany ambalan'ny Janakomby ka maro ny zavatra lasan'ireo dahalo mpamily sy mpandeha miisa 2 ihany koa no naratra mafy voavely vodibasy efa nisy tamin'ireo dahalo no tratrany zandary ary efa nisy vinday sy vola azo ihany koa nandritra izay Anja Robert Kolomajanga.
taxi brosy miisa roa no niarany fanafiana tokony ho tamin'ny 2 ora marainy ny alakamisy 3 oktobra 2024 teo anelanelana ambondromamy sy mahiva tanàna tamin'ny lalam-pirenena fa efatra iny nasian'ireo dahalo sakana teo amin'ny tetezana antsoina hoe jakoba ao amin'ny fokotany andrano fasika kely commune rurale nambalanjanakomby district ny mahiva tanàna raha vao nahita ny sakana ilay mpamily ny emitra avy hatrany ary tafandona ny fiara taxi brosy iray avy aoriany ka teo no nanararotany ireo dahalo nanao ny fampiororona nandroba ary nandaroka ka naka ny entan'ireo mpandeha tao anatin'ilay fiara mitantara ny nanjo azy ny mpandeha iray niala tamajonga zay somary taratara kely efa tamin'ny 5 sasany teo ngamba zay niala taty entre ambondromamy mahiva tanàna misy pont zay de jirony manko somary ratsiratsy zay de efa tonga teo amin'ny famile vato mihitsy vao tafijanona le tomobilany le dahalo efa tonga avy any amin'ny meso amin'ny basy misy 7 heures zareo aloha ny hitako de tonga de avoay vola avoay zao de nameko sako misy vola 5 millions de téléphone nameko de nitady le tany arina koa de le chauffeur tonga de anaovandreo vody basy tamin'ny lohany devant derrière de vaky be de tonga de napetraka andreo de tonga de nsotomondreo amizay za amin'ny devant de nasendreo nandoalaka tatokotany de amin'ny arabe za mandoalaka reo mitady aiza vola ohatran'izao de fa nameko ano any anaka de nisy ambulance amizay nandalo de mbola tsy nandalo fa mbola lavitra any de mandeha le sirène de vendreo fa gendarme de hoe oeto vehivavy de fa laza de efa marikitra be reo zany fa ajano foana vehivavy tonga de navositra andreo amizay tanako reo lasa nandeha nitsoka de olona firy zany ekinna ratra tao anatin'le izy telo zay aloha telo chauffeur de misy passager zay satria le passager saindreo mivoaka tsy mivoaka tonga de vody basy namoandreo anazy tao telo aloha zay ny tegna naratra kotra nisy tôbila ndray aloha teo fa tsy nasana anantona anay mpandeha miisa roa sy mpamily ny fiara iray araka izany no naratra tao anatiny ity fanafiana ity voroba ihany koa ny mpandeha tao anatin'ilay taxi brosy iray roa zao nitondra basy tazo de say samy meso be de manao bandeau rouge ireo de misy tantany malany zay aloha satria za zao le nijery andreo de tonga de za le masoko nijery andreo tonga de telo nanitsakitsaka be ana tsy mahazo mijery de tonga de telo be nanitsakitsaka na vatako rehetrarehetra reo nietrehitra ty volamena de ty ohatsy volamena ho fa avela de nijery andreo tsara raha volamena de tapao any tana andreo vao tsy ameny de io ohatsy volamena ho de najanona andreo amizay tanako tokony tamin'ny 4 ora sy sasan'ny maraina dahalo iray tamin'ireo dahalo misa enina no tratran'ireo zandary avy ao amin'ny kompania maheva tanàna poste avancé ambalanjanakomby 20 kilometatra ny ala ny toerana nitrangany ny fandrobana ka tratra teny amin'ity dahalo iray ity telefona telo tamin'ireo telefona misa 10 vola mitentina 800 000 ariary tamin'ireo vola voaroba 2 500 000 ariary ary ny lakle n'ilay fiara voaroba izay nentiny izy ireo nilefa ihany koa nandritry ny fanafiana avy any amin'ny distrika Ambatoboeny ireto dahalo ireto ary manao fiteny avy any amin'ny faritra atsimo ny ankamaroany mitohy araka izany ny fikarohana ireo dahalo sasany ratsaivina nangingina ny fanafiana teny amin'ny lalam-pirenena faefatra teo anelanelana ny volana Mai sy ny volana Septambra noho ny paikady napetraky ny zandarmeria maheva tanàna ka irariana ny amerenana izany indray mba hisorohana ny tranga toy izao izay ny koa no entsika misedvedve teo anaty dokam-barotra fohy mbola hoentina aminao reo rehefa avy eo vaovao mahakasika ny orinasa Sekrène 6 miliara ariary isan-taona ny fatiantoka vokatry ny tsy fandihana ny orinasa Sekrène ao Antsiranana eo ihany koa ny vaovao mikasika an'ireny olona sy mamolotra na vaky lanilany reny ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary anay baka toliara toy mamboly raha maro ako tsy tia balahazo karakarainay malagasy lafarina zato isan-jato fikarina eto atoerana manify sy maivamaivana ery raha andoky raha matsiro sy mola levolona andramoka za ao an'io mampiavaka amin'ny malagasy. Benzol, la référence en lubrification pour les professionnels. Compressol ISO 46, l'huile compresseur conçue pour la longévité et le rendement de vos équipements. Hydroforce ISO 32, une huile hydraulique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Benzol, la qualité au service de vos machines. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade, au sein d'Agro-Industrie.
Bacheliers, étudiants ou salariés, prenez votre avenir en main avec ESUM, une université moderne offrant des formations en présentiel et en ligne, de la licence au master, habilité par le MISUPRES et diplôme reconnu par la FOP. Choisissez parmi nos 6 mentions: statistique, informatique, gestion économique, communication et droit privé. Obtenez votre licence seulement en 2 ans, connexion Wi-Fi à haut débit et salle de laboratoire pour vos pratiques. Adresse: Indavamambre, infoline 034 33 925 69. Visitez notre plateforme www.esum.academy. Facebook ESUM Académie officielle. Inscription ouverte. Préparez votre avenir avec des professionnels. ESUM, le défi de la réussite. Avec Agrimarine, donnez vie à vos projets agricoles. Remorque 5 tonnes, fonctionnelle et efficace, idéale pour les petites exploitations. Remorque 6 tonnes, polyvalente et résistante, parfaitement adaptée à tous les travaux agricoles. Remorque 10 tonnes, solide et endurante, conçue pour les charges lourdes et les longues journées de travail. Des remorques conçues pour durer, pensées pour vos performances. Agrimarine, la fiabilité au service de votre productivité. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. Indraindray, saro-patarina ny fambaran'ny AVC. Ny segondy iray any efa dia mety hampiovan'ny fivoaran'ny aretina. Fahasahiranana amintsika tsotra izao. Tsy fahafahana manangana ny sandry iray. Indraindray manjavozavo ny fiteny, toa mihasarotra ny fanonana ireo teny. Raha misy iray amin'ireo fambary ireo, aza miandry, antsoy avy hatrany ny vonjy-taitra ary manatona dokotera na hopitaly akaiky indrindra. Mandraisa fepetra malaky ho famonjena ny aina. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix: paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Zay nampiasa azy dia afa-po tanteraka. Tsy misy fetra fa izay loko tianao azo avokoa miaraka amin'ny Unitin. Miaraka amin'ny Unitin avy any aina amin'ny kalitao tena tsara nefa mora. Kely dia mandaitra, mahiratra tsara, na ho an'ny peinture à l'eau na ho an'ny peinture à l'huile. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azoazo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo, malefaka tsara, tsara kalitao, nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio kokoa, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra, natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any mivarotra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Wayo! Atavy mamelatra fidiran'ny mpianatra amin'ity e! Araroto mibalika homme 40+. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro, misy jiro LED matanjaka afaka mamahana finday. Balika homme 40+, manomboka 700 ariary isanandro fotsiny. Sady lera ho 3 alina ariary mipetra-bola voalohany. Nidina 219 000 ariary monja kosa ny vidiny raha aloha indray mandeha. Misy fiantohana roa taona. Mbaliky mamiratra no avoko. Mamenina ny araba hatrany tomboklasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity
Isantarantsika izay 7 miliara ariary isa-taona ny fatiantoka vokatry ny tsy fandiana ny orinasa Sekrenina ho antsiranana. Fatiantoka ho an'ny fanjakana ary miteraka favoazana ho an'ireo mpiasa ihany koa mikasika izay ankoatra ny Sekrenina. Tsy afaka manodina vokatra ny orinasa soavanio ao sambava vokatry ny tsy fampiny dia fitaovana amin'izao fotoana izao ka baheloany mitaritra ny antsiprian'izay. Fianakaviana maro no mahita fiasana amin'ny tsy fandehanan'ny orinasa Sekrenina ao antsiranana antaonany maro izay. Mitaraina ireo mpiasa sy ireo efa misotro ronono. Mitaraina izy ireo fa sahirana ary mahatratra hatramin'ny miliara maromaro ny fatiantoka ateraka izao tsy fandehanan'ny orinasa izao. Magnanakory ny fieritreretinareo hoe fatiantoka 9 miliara ariary isan-taogno mbala mahazo kitisy tokony tohizana ny asa. Fitaovana ampiasagnanay machine en état de marche, la machine mandeha tsara, tapatapagna salimo alafa vidiny feray. On machine zay mbala tokony amkarana démontegna alafa par pièce ary ampivanga feray. La cousine tsy mitsemoko. Megnatra zay mivolagna fa vadiny mpiasa Sekrenina. Taloha mirehareha zay koa fa avy faravolagna le 27. Joti efa tsy miboaka la date. Fa mitovy fo na le 27 na le 1er. Ndreto mitondra teny. Zahava zay zanakanay maro ny tsy nianatra hatrizay katramizao. Hifampidinika amin'ny ministera voakasika ny fikambanany teraky ny faritany antsiranana hitadiavam-baolana amin'ny fanarenana ny orinasa raha ny fanambarany filohany androany. Ny olana ny Sekrenina, ny olana Sekrenina zany ny fototafitrasa fatranainy dia ny fitondram-panjakana moa ny tokony manana anjara toerana be dia be eo agnivon'izay dia niraviravitagnana hatramizay ka natonga zany ireny zany hitantsika ohatrany miazoazo zany ny orinasa ohatrany tsy misy karazana ray aman-dreny manolo-tanana zany ka mino tsy matoka atsika fa zao mafagnavaozana amin'ny ankapobeny ny olana ny Sekrenina fa iarahantsika fototafitrasa fa simba dia ao agnatin'izay tsy misy marché araka ny mahazatra teo aloha zany azo ny orinasa amin'ny fampirodina ny vola ao agnatiny ka mino tsy matoky fa raha tonga zay anjara toerana fanjakana magnaramaso zay zavatra zay mino tsy matoky fa mety hiverina amin'ny lohany zany ny Sekrenina. Potika ny orinasa Sekrenina vokatry ny tsy firaharahan'ny fanjakana teo aloha raha ny fanazavana. Anatin'ny fahasahiranana ihany koa ny orinasa soavanio ao amin'ny distrikany Sambava amin'izao fotoana. Potika ireo fitaovana ary tsy misy fanoloana raha ny fanambarany ity fikambanana ity hatrany. Isan'ireo orinasa mpanjakana rehereheny Madagasikara ireo ka tsy tokony avela ho potika toy izao ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Antony anaovana izy ireo adisisika amin'ny fanjakana hitadiavam-baolana momba izay. Any Antsiranana izay hatrany tafapetraka ara-dalàna ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina ao amin'ny komuna Andrenivohitra Antsiranana folo volana teo aoriany nahalany azy. Izao vao nirosona ny fananganana boromahatra vaovao sy ireo rafitra isan'ny tokony ahafahana mampandeha ny asa ny an-toerana. Zava-dehibe ny fanatanterahana ny fifanarahana natao tamin'ny vahoaka hoy ireo mpanolontsaina na eo aza ny fahatarana amin'ny fahafahana mandray andraikitra andao raha antsika ny fanampanazavana mikasika izay. Tokony tany tamin'ny 27 janvier 2025 tany tokony fa tafipetraka ny conseil municipal fa iny manao zava-misy iny dia tapitanana ny Antsiranana zao somary toa hoe paralysé hely par rapport tsy fisian'ny conseiller zay dia zao matafipetraka soamantsara tsy maintsy ho atao izay ampanosy tanàna aty amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra izay tokony ho raisinay ato amin'ny ara-dalàna. Lafomba vao hafa miantso ny anaovana lara-pamena ny famahana ny olan'ireo mpiasa mpanjakana misotro ronono ny eo anivon'ny Comité national des retraités isan'izany ny olan'ny fanomezana ny tamin'mpamdihanana isotro ronono andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Victime ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fitondrana teo aloha satria misy didim-pitsarana zay navoaka ny Conseil d'État ho an'ny fonctionnaire retraité rehetra manery Madagascar tout ministère confondu na rehefa hoe ministère rehetrarehetra zay manome zo an'ny fonctionnaire retraité rehetra mba hazony indemnité d'installation à la retraite fa misy tsy nahazo betsaka tamin'io zany zahay nefa ny didim-pitsarana dia milaza mazava tsara hoe tokony ho tanterahany fanjakana teo aloha. Fa zahay moako satria fa mitsangana ny gouvernement dia hanatona ny tompona ndraiky eny amin'ny primature zahay ka manaitra sahady dian'izao fa fantatray fa hanokatra varavarana ho anay ny any amin'ny primature fa manaitra fotsiny zay hoe mba dian'izao fa
ho avy ihany mifampidinika amin'zareo to manatitrantitra sahady fa ho tonga izahay fonctionnaire retraité eo amin'ny famolavolana ny fanaovana ny fitaonan-doam-pirenena ny conférence nationale fametrahana ny lalam-panorenana ho an'ny république fahadimy. Toy ny raharaha amin'ny commune na Pangabe district Anambohidratrimo nosokafany be ny tanàna androany ny commune ary nandray ny asa ny andavanandro taorian'ireo hetsika fitakiana mitaka ny fialany amin'ny toerany nisy ihany koa androany ireo olona manohitra izay andao rahantsika ny fanampanazavana. Tao anatin'ny tapabolana dia nisy ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpifanandrina politika tamin'ny resaka fifidianana be ny tanàna farany teo. Enina ny kandida tao anatin'ny 20 taona no efa nitondrana 20 taona mahery efa nitondrana sy ny tantanana ny commune dia nidiny zareo ny boroma amin'ny commune. Rehefa nidiny ary nodroany mpiasan'ny commune dia nitrotra kosa ny vahoaka tamin'ity an'ity ary dia nanokatra indray izay birao nidina izay. Eto ny tenako dia mangataka sy nitaraina amintsika tompona ndraiky mpanjakana ankehitriny mba hijerena manokana ny be ny tanàna satria mino fa tsy ny commune Pangabe irery no tratra amin'izao andro izay ataon'ny mpifaninana politika izao. Azo avy amin'ny tsy fatomombanana mandritra ny fitondrana voka ny aretina sy mamolotra na ny vakilanilany ahoany mpitsabo. Isany ahafahana misoroka izany ny fitandremany reny mandritra ny fitondrana voka amin'ny alalan'ny fandidiana ihany koa no isany fomba hitsaboana azy raha ny fanazavana netiny tamin'ity androan'ity Entsora Soarymalala. Efa avy any akibondreny ny aretina sy mamolotra na vakilanilany mifindra amin'ny alalan'ny fototarazo izay tsy fahatomombanana ao amin'ny iray na ao amin'ny ireny ka misy fiatraikany any amin'ny fitondrana voaka araky ny fanazavana avy amin'ny mpitsabo azo tsaboana ny aretina sy mamolotra sy vakilanilany saingy amin'ny alalan'ny fandidiana ireriany. Izy io moa zany sokajiana ao anatin'ny aretina malformation congénitale ny fente labiale et palatine dia ny fisoroana aloha zany mazava ho azy dia efa metomboka alohan'ny fitondrana voaka zany hoe fikarakarany reny tsara ny tenany zany hoe mandritra ary alohan'ny fitondrana voaka ao ny sakafo ny zavatra hohanina inona tsy azo hohanina ohatra ny hoe mazava ho azy moa zany tsy tsara izy raha ohatra ka mifoka sigara na misotro toaka satria ireny zavatra eny dia mety mahatonga ozy fa tsy mbola fantatra tsara tsy misy chiffre exact fa mety mahatonga mety mampitombo an'ilay ataontsika hoe facteur de risque ici les malformations en zazakely rehefa avy eo. Ny fikarakarana tehina toy ny mihinana sakafo ara-pahasalamana ho an'ny ireny mitondra voka no anisany afaka hisorohana ity aretina ity. Ia, araky ny fahafantaranareo azy moa zany izy tsy mamotra sy vakilanilany dia anankiray tena fitsaboana azy dia ny fandidiana na nataontsika hoe chirurgie réparatrice dia ny fahasarotana voalohany aloha dia eo amin'ny eto Madagasikara ny fahasarotana voalohany dia ny tsy fahafantaran'ny olona hoe azo tsaboana izy io satria mbola any ambany ravinahitra be any mbola be da be ny olona tsy mahafantatra hoe azo tsaboana ny sy mamotra sy vakilanilany fa eritreretiny zareo fotsiny hoe famisaviana dia misy olona efa 20 taona vao manatona na 70 na 80 taona sahala amin'izany. Ny faharoa manarakarak'izay ny fahasarotana koa dia mety eo amin'ilay toe-batana zazakely satria matetika zareo ireny dia tsy mamotra sy vakilanilany fotsiny misy aretina hafa koa ohatra ny tsy fahatomombanana any amin'ny loha tsy fahatomombanana any amin'ny fo dia ireny mety indraindray tsy ahafahana mandidy ara-potoana na araky ny tokony izan'ireo zazakely ireo dia mety manana ny sarotra. Voatetika ilay zaza dia matetika tsy mijanona eo fa misy fitsaboana hafa atao aminy ohatra ao anatin'izany ny fampianarana anazy miteny. Nanomboka ny taona 7 sy 4 ka hatramin'ny ity taona 20 sy 4 ity mahery ny 307 ireo voadidy raha teo aneviny opération Smile izy ireo izay misehatra amin'ny resaka fandidiana sima. Olona mahery ny 20 indray no vinavinaina ho didiana ho amin'ny dingana manaraka izay ho tanteraina ho Tsirabe ranonambary ny tompona andraikitra. Lafombavao hafa mila biazana amin'ny lafiny fitantanana tsy fahaiza mitahiry ny ankizy malagasy dia ny any amin'ny ambaratonga voalohany dingan'iray amin'izany no fanokafana konty any am-banky ho an'ireo mpianatra netiny avondro ny ray aman-dreny ny mpianatra eo anivon'ny sekoly katolika ESK nankasitrahan'ireo mpianatra mendrika indrindra andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay.
Mitanjona amin'ilay izy moa zany dia ireo ankizy ireo no hoavin'ny firenena amin'ny alalany hoe ho lasa ireo leader, ho lasa ireo entrepreneur, ho lasa ireo tondra orinasa. Dia zao sady zareo dia efa ampianarina izany hoe fahaizana mitantana sy mandrindra ny toe-bolo am-pelantanana. Ny hoe izany izy tia ho entina hanabeazana ny zareo misimisy kokoa amin'ny lafiny hafa indray dia ny éducation financière, izany hoe entina izy ireo hamolavola sahady no hoaviny amin'ny alalana fahaizana mitahiry. Ny sekoly ambany moa zany na amin'ny primaire no mbola nameninay loha fa ny teto amin'ny premier cycle sy ny second cycle zany no nanolorana nyzay chèque zay na fanokafana compte ary misy ihany koa ny mari-pahatsiarovana. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nidina an-dalambe nanao fihetsiketsehany ireo mponina ao amin'ny fahavelany Rio de Janeiro androany. Mitaky fanazavana sy fanadiadiana mikasika ny hetsika nataon'ny polisy tany an-toerana izay nahafatesana olona tsy latsaky ny 5 raha iverenana nanafika vondrona mpanao heloka be vavy ireo polisy mahery ny 504 ny talata lasa teo niaraka tamin'ny angidy bisy fiara mivono vika izao namoizana ain'olona maro zao. Hetsika nahafatolona be indrindra teo amin'ny tantarany Brésil ity raha iverenana. Izay ihany koa no entintsika manakatona ny fiarahana amin'ny teality ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitsoreary to amin'ny kilasy tombovavy veloma tomboka. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $700. C'est doux, la douceur au quotidien. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Mivabo. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.